idirantsika amin'ny tontolo-panahy dia io tontolo-panahy io dia misy refy io, misy refy. Fa zany akory tsy hoe dia andray metatra ny tany ao zany fa manomboka rapitry ny mba hometariko raha ny antony amin'ny fanahiko ny fahatakarany amin'ny tontolo-panahy hoe firy metatra. Tsy any fa misy refy, misy tena hoe misy fitsindrotana. Ho asoanao tsika tsy janona fotsiny hoe dia eo ambany refy foana fa ny tanjona tena amin'ilay ambony degré mihitsy amin'ilay refy farany izay tena hoe ambony izay ny tanjona. Fa tsika ny amin'ny tanjona zavatra izao tontolo izao dia tsy maintsy hoe izay tanjona tsara isonitra hatrany. Dia ahoana moa zany atao tontolo-panahy tsika tsy mba mieritreritra izay hoe tena mba tokony misy tongotra refy amin'izay. Ny refy mantsy dia fandrefetana, nanome refy izy reto ny refy ny tany izay tokony zaraina misy an'ireo teny refy be da be ireo. Fa naraisiko amin'ny tontolo-panahy zay dia ny refy ny ara-panahintsika. Ny hoe atraiza tokoa tsika ny refy ny antotsika an'Andriamanitra amin'ilay toerana izay efa nomeny atsika, amin'ilay anjara-tany izay efa nomeny atsika. Amen. Andavarany ameko ny hafa indray ny micro eo amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30 indray izay mandray manaraka. Afaka miverina izay mbola dia afaka afaka mihinana indro anao, afaka miverina indro mora tsisy afaka tsika dia ho vakiko fa ange maso tombony satria za efa eto raha vavy fity anda fitonona kely zany. Raha vavy fosy raha vavy Elvina maly ianao nafinaritra be ny famankapakanao maly. Raha vavy lala laza mbola tsy afaka raha vavy Francia efa teo fa afaka miverina. Raha vavy vaona koa vao namaky fo teo dia tsy haiko hoe izy amintsika ireo ny afaka mora tsisy afaka dia ho vakikiko. Ho vakafakaiko ai pasteur Christian ka mbola ao anatiny kely. Tsy lasa teo izy teo mbola io. Ndao izay raha ohatra ka izy afaka makafaky izay teny zakeny raha vavy Fransay zay dia ndao aloha ameko atsika ny micro 7:20 jusqu'à 23 izy namaky teo. Izay teny izay fa miomana zany izay indray manaraka indray mandray 24 jusqu'à 29 heures izay indray eo arinako izay maky teny izay makafaky ao arinako. Araka ny teny voafaky ny raha vavy teo izay moa araka ny efa voalazako tery ambony hoe ny olona rehefa mena anjara tany tokoa dia inona moa no atao fa sady hipetraka no amboly no hiasa ny tany ary hitadiavana vokatra zany. Fa raha ny tapany eto amin'ny 7:20 manko dia milaza an'izany hoe ity 7:20 ity nga manentiko amin'ny fihinanana azy rehetrarehetra io. Minaran'i Jesosy hoe ary ny lava ny sisa mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana dia iray alina antsinanana ary iray alina andrefana ary fanolotra amin'ny anjara masina voatokana izany ary ny vokany ho an'ny mpiasa ao an-tanàna. Ary ny mpiasa ao an-tanàna avy sisa amin'ny firenen'i Israely rehetra no hiasa azy. Amen. Karaha nomena ireto anjara tany ireto tokoa ireto zanak'Israely reto dia raha hipetraka eo dia tsy maintsy hoe izay efa voatokana daholo, efa voafarifaritra daholo hoe na dia ny toerana hoentina hoe hanompoana an'Andriamanitra efa voatokana, efa voafaritra. Dia ao anatin'izay nefa misy ny fampiasana, ny fambolena farafatsika tokoa no mamboly. Dia tsika no migoaka ny vokany ary tsy tsika ihany fa ny manodidina rehetra. Araka ny efa voalazako tery ambony tery hoe itsika izao ilay tany voazarazara rehefa misy ny toerana hoentintsika hanompoana an'Andriamanitra, iraisantsika hanompo an'Andriamanitra amin'ny anjara-tany izay efa nozaraina, izay efa nomena tsika amin'ileo fanomezam-pahasoavana rehetra izay entina hanompoana ny tompo. Dia ireny efa tsy nomeny tany fotsiny, nomeny Jehovah tany fotsiny ireny fa mbola nasiany toerana voafaritra mihitsy hoe toerana masina
Zany hoe toerana masina zany dia hoe fanompona azy mihitsy gn'anompona azy. Dia amin'ny fiainantsika koa hoe mba haitsika ihany koa misy mizara an'ilay toerana mamaritra hoe etokatreto mba hivavaka, hiakohaka fotsiny, hisaotra fotsiny, hiterany tompo fotsiny. Satria efa omeny tompo any anjara fotoana amin'ity androany ity, mizourné amin'ity androany ity, omeny tompo any alarobia. Tsy fantatra ana mbola omeny tompo ny alarobia amin'ny heriny, fa ny androany ny fantako dia mifaritako hoe atreto izao no ataoko. Sa ve tena hoe lany jusqu'à hoe asa matin jusqu'à soir, na hoe mikombom-bava atsika matin jusqu'à soir. Sa hoe rehefa fotoana manahoana ihany tsika no afaka misokatra, afaka miteny. Tatsika amin'izany mandray zavatra, tsika mandray mesina tsika amin'ity teny irina amin'ny Manase dia io fa mbola nasiana foana ny refirefy sy ny faritra sy ny toerana tokony ho anompona an'andreo, ny toerana masina zany. Dia araka ny refy efa nomeny eo, araka ny teneniko atsika hoe ny refy dia endrika hoe andrefetana zavatra, rehefa hanao trano ihany koa ianao, tsy maintsy hoe mandrefy ianao manorina an'iny fa tsy dinga be hoe ao dia ataovy androandro eo fa tsy maintsy mandrefy ianao. Ny fandrefetana zany dia ahafantarana tsara mihitsy hoe voazirenao tsara hoe atreto izay hoe mila tsika mandrefy ny tontolo androtsika io, satria efa omeny tompo atsika ny tany. Dia moa tsika haiamboly sy haiamokatra sy mihinana satria mpiasa izy mihinana ary rehetra eo amin'ny zanak'Israely izy dia tanàna. Hitantsika amin'izany fa tsika atreto mamboly dia tsy tsika reny tokony mihinana izany, fa ny rehetrarehetra maro ny corps de Christ any ambadika hiaraiky mihinana ny vokatra dia avokatra amin'ilay tany izay novoleny. Amen. Dia andaharana ameko atsika indray ny teny manaraka eo amin'ny 24 jusqu'à 29 indray izay mandray manaraka indray mizara famakina zany. Manomboka 23 izy toa 22 sy ny janona teo dia 23 zany. Dia pasitera avy te Madagasikara aloha manao ny fetana an'i Jesosy amintsika zany. Ezekiel toko 9:20 dia ny manomboka ny 17:20 zany ka hatramin'ny 7:20 zany. Dia hatrany amin'ny lafiny atsinanana ka hatrany amin'ny lafiny andrefana dia isy anjara iray ho an'ny Benjaminy, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Benjaminy hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Simeona, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Simeona hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Isakara, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Isakara hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ny Zebulona, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Zebulona hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ny Gada, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Gada hatrany amin'ny lafiny atsimo dia hatrany Tamara sy ny ranomasiny be Meriba any Kadesy sy ny loasandriaka ka hatrany amin'ny ranomasina lehibe. Izany no ho zara-tany amin'ny filokana ho an'ny firenen'ny Israely ho lovany, izany no ho anjarany hoy Jehova Tompo. Amen. Dia mijanona eo zany. Eto moa zany dia efa resatsika zany araka ilay lohateny teo hoe araka ny lohatenitsika ato dia hoe ny faritry ny tanomasina sy ny hizarana azy ary mitoetra amin'ny tanànan'Andriamanitra zany. Eto moa zany dia fizarana tany ho an'ny zanak'Israely reto dia haitsika tsara ny zanak'Israely moa dia ilay zanaky Jakoba reo zany. Jakoba moa zany ilay Israely dia reo zanany firmy rahalahy izy eo an-tany sainao daholy dia reto zany io moa zany efa nizarazaraina zany ilay tany teny ambony. Dia izy moa miteny zany manoka amin'ny 17:20 sy ny 7:20 zany miteny hoe ary ny amin'ny firenena sisa ozy, zany hoe ilay sisa tavela izany dia misy zany mitsinanana ozy hatrany andrefana, zany hoe fa nizarazaraina ihany koa izy misy an'ireny an'i Benjamina moa zany ilay ray farany kely zany dia miakatra zany dia
izy moa zany tsy de namerety io zany fa tolazainy fotsiny hoe eto katreto any Benjamina de any Simeona manaraka ana zokony manarakaraka azy io, de manaraka azy eo koa moa i Sakara, manaraka azy eo koa i Zeblona, zany hoe hatrany amin'ny zandry indrindra zany de miakatra ny Gada, de na ny Gada moa zany izy firmy rahalahy reto i Benjamina, Simeona, i Sakara, Zeblona de i Gada zany le izy dimy rahalahy zandriny zany reto. De azavainao moa zany hoe iny zany fahatany zareo zany. Ohatr'izay koa zany tsika de izany ozy ny tany ho zarainareo ny amin'ny filokana ho an'ny firenen'ny Israely ho lovany ary izany no anjarany anjarany avy ho Jehova, zany hoe reto zanak'Israely reto zany, zanaky Jakoba reto dia nomen'Andriamanitra lova izy ireo zany mba hanjakana izy ireo zany, nomena toerana, nomena fahatany zany. Tsika koa zany de zanak'Israely, zanak'Israely tsika ao am-piangonana tsika ao anatin'ity groupe ty tsika de samy manana koa tsika zany ny anjara lova tsika avy amin'ny Jehova zany. De ny anjara lova moa zany de tsy mitovy, tsy mitovy le izy fa ny zarazaraina samy manana. Raha mijery koa zao tsika raha ohatra ataotsika ao anatin'ny fiangonana zany lay fanomezam-pahasoavana zany de hoe ray ihany ny fanompona zay ataotsika fa de zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana. Izy moa fanomezam-pahasoavana zay Jehova ny manome amin'ny alalan'ny fanahy masina zany. Ao anatin'ny fiangonana zany de samy manana ny anjara asa fanompony tsika. Atao anatin'ity groupe ty de samy manana ny anjara asa fanompony koa zany tsika, ka samia zany mipetraka amin'ny tandrefy azy, ianona mitarika ny intercession, ianona mitarika ny ty vavaka sy fadianina, ianona ny tompona andraikitra ny alim-bavaka, ianona ny tena ary amin'ny fiderana ary, ianona ny tena ao amin'ny toroteny, ianona amin'ny ohatran'izao de tena hoe zarazaraina samy hafa, zarazaraina zany fa ny zavatra mahafinaritra na ty tantara ty amin'ty fizarana tany ty de mifanakaikikaiky eo daholo zany zareo, zany hoe tsy hoe lavitra be zany fa miaraka mifanakaiky eo, tena ohatrany hoe eto katreto ny any zany hoe mifanakaiky zany, tsy haiko hoe millimetre ve sa centimetre zany nelanelany fa tonga de mitohy hoe miala ve de mitohy anandray de ohatran'izay zany tsika ao anatin'ny fiangonana koa zany tsika ty ka le tenen'ny ranabavy to zany hoe ny tenan'ny Kristy, isika ny tenan'ny Kristy zany, tenan'ny Kristy ny fiangonana, isika rehetra taranak'Israely, isika rehetra roa zany salamasony hoe tenan'ny Kristy zany tsika, mampandroso an'io asan'Andriamanitra io, mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, ka efa novodina zasy ianao de efa nomena anjara lova zany, de aza miady lova zany rehefa hoe ty manomena fahasoavana manao délivrance, eny atsika atao koa aloha zany manao délivrance fa ny tsirairay avy, fa misy tena spécialité-n'izay hoe ty anjara lovany ty tena fanomezam-pahasoavany ty olona ty manasitrana marary na amin'ny teny fotsiny azy izy tonga de mipararetra ny devory de sitrana, tia mametra tanana, tia manao ohatr'izao zany hoe tena hoe ny zarazaraina samy manana ny anjarany aby zany, ny tsirairay avy ny taranak'Israely. Tsika zao moa zany ny taranak'Israely zany fa reto olona voalaza reto zany de efa any an-danitra any, fa tsika zany zao no resana eto, isika ao anatin'ny groupe zany de mandeha zao de samy manana ny anjarany tsika, samy manana anjara asa fanompona, samy manana ny plasy misy anao, samy manana ny toerana misy azy avy, de iny le ny tena miteo hoe aza miady lova, aza miady anjara toerana, aza mialona ny sasany, aza mangalatra ny an'ny sasany, aza miady ny an'ny sasany, nena kelikely fa na laotra ny lehibebe de miady an'izay, fa tena hoe ionona makasitra am'izay nomenanao zany, am'izay anjara tandrify de karakarao tsara zay anjara tandrify zay asa fanompona amenanao kolokoloy tsara, ataovy tsara zay hapety azy amin'ny zara-taninao io, amin'ny faritaninao io zany, ataovy tsara zay avelinanao eo. Nena ohatrany tsy mahavokatra fa nena ohatrany mahavokatra be, ohatran'le izy aty le anankiray reny Jakoba i Abrahama sy Lota iny, hoe tena hoe safidio ary zany zay tianao ozy ny raika zokiny ozy Abrahama zany,
de hoe de mizerizery so iny tena mavokatra kanjo tsy izay le izy dikan'izay zany matoa zany menanao io any zarataninao io mety aminao io de eo ianao zany mahavelona anao io tena hoe azonao iainana tsara io ianao sy ny ankonanao sy ny taranakao zany satria ianao tsy maintsy teraka koa eo ao amin'ny zarataninao zany tsy maintsy tombo ianao eo zany hoe amin'ny asa fanompoana azo ataotsika ianao tsy maintsy androso ange tsy maintsy tombo anao zany dikan'izay maiza mankasitraka amin'ny anjaranao zany aza mangalatra na ny hafa aza miadina ny hafa zany fa matoa zany menanao iny faritra iny satria ny sasany zao misy ampovoantany ny sasany misy ohatrany amin'ny sisitany ohatrana ny iza zao ty i gada ngamba ty de hoe ny amin'ny lafiny atsimo izy ny anazandraisany atsimo izy ohatrany Antamara sy ny rano meriba ozy ny Kadesy sy ny Loasandriaka ary hatrany amin'ny ranomasina lehibe zany hoe iny zany any gada iny zany hatrany amin'ny ranomasina zany hoe mahazo ny côtier iny zany voatsiraka iny de ohatran'izay de maiza makasitraka zany fa io zany mitovy amin'le talenta ihany koa satria zay le fanjakan'Andriamanitra misy manana talenta ray manana talenta telo manana talenta dimy de ampiasao araka zay no menanao zany le izy ataovy mamokatra aoka mba hisy vokatra zany zay zarataninao zay mba hisy vokatra zany satria ianao ny voalohany indrindra menany vokatra eo de avy eo nefa izy misy apany hafa koa misy anjara hafa teny ary amin'ny antan'ny sasany ary so de misy an'izay hoe mena ho an'ny mpisorona de misy vokatra ho an'ny mpanjaka de misy vokatra ho an'ny mpiasa fa tiany moa zany tsy nanazava an'izay zany fa any amin'ny fampiana zany tsika mahita an'izay hoe fizarazarany vokatra io zany de mino fa mety voarainao angamba fa any amin'ny fampiana tsika manao misimisy mandray eo amin'ny anderin'ny fahatelopolo ndraiky hatrany amin'ny farany zany zay indray manaraka de veriko amin'ny tompona andraikitra ny microary makasitraka atsika ny enao hatramin'ny farany. Amen makasitraka anao ihany koa pastera nitondra an'izay famakafakana teo zay araka ny voalazan'ny pastera teo zay de miomana zany zay andray manaraka eo mandray ny telopolo eo ziska amin'ny farany atao amin'ny ezekela toko 7:20 tsika ia hitantsika fa mazava de mazava ny teny rehetra zay fa voafakafaka teo mikasika ny anjara-tany ty zarazarany zaratany ity ny zavatra hoe keo teneniko teo rehefa namaky an'le teny ravavy izy France de digna de tonga tato anatiko le hoe tsy zarazarany tany de le teny lazain'ny pasteur teo hoe le Abraham sy Lota hoe safidy mijerijery hoe ny aiza ny tany metimety aminy fa tsy tafavoakako fa sany avavan'ny pasteur no nivoaka sorana ny tompo fa efa tato anatiko mihitsy le izy araka ny voalazan'ny pasteur zay de hoe andao tsika tena hoe samy azona zay fanjarany tena tsika atreto mihitsy miendrika nyreto fizarazarany anjaratany reto araka ny voalaza teo hoe misy côtier mahazomahazo côte-côtier ato aloha tsy zarazara foko tsika fa le tsika tsiraray avy le fiavitsika le araka ny tenenatra ary amin'ny voalohany mihitsy de manome endrika ity fizarazarany tany ity misy avy mahazo miavy any avaratra ny atsimo ny atsinana ny ampovoany de tena endrika an'ity fizarazarana ny anjara tany ity de tazy zay ihany koa moa ny fampotsika efa verina teo ihany koa ny asa fampotsika zay hoe rehefa io zany le hoe anjara asa famponao de fa azony ny poste efa nametry amin'ny tompo anao fa afaka ampitomboana araka ny voalaza teo hoe misy manana talenta ray 2 3 4 5 de anjara tsika zany no ampitombo amin'iny mba tena hitombon'le vokatra misy micro mitokatra toko 30 eo moa de resaka fa vita ny anjara fitsarana tany ery ambony daholo de miditra amin'ny vavahady indray ny tany anankiray raha ohatra ka hoe tsika hamaritra tany hipetrahan'olona mba hidirako azy amin'ny azahoana hoe hitanao io vavahady miloko marron io ao le olona mipetraka
tena ohatr'izay mihitsy nilay repera mentsika olona raha ohatra tsika ka hoe anoro-trano olona, izany hoe ny vavahady zany dia endrika famaritana n'ilay tanàna, satria raha ny zarazaraina ireto tany reto dia jerefa samy misy vavahadiny ihany koa no ahafantarana hoe io vavahady tia vavahadiny Naftaly, vavahadiny reo Robena, ny vavahadiny Joda. Ary ny vavahady ihany koa dia endrika tena hoe fiarovana raha ohatra ka hoe ato amin'ny tontolo fanahindray koa no azasantsika azy, izay na hoe ambely ny varavarany ny vavanao, izany hoe hitantsika hoe raha endrika vavahady zany dia hoe misy fiambenanao, satria raha ohatra hoe sy mpangalatra, indraindray mpangalatra dia mitsofoka amin'ny vavahady, indraindray izy mianika tamboho. Ary ny vavahady izay tena hoe amezako anazy araka ny teny eo ambany io dia ozy izy ilay teny eto amin'ny 5:30 ity hoe dia Jehova ozy izy no ao. Izany hoe izay ilay vavahady lanitra idiratsika ireo vavahady maro be reo samy nanana ny vavahady idirany reo voatanisa nanomboka tao amin'ny 5:30 reo, fa zao vavahady ray ihany zany ireo vavahady voazarazara reo. Tahaka izay ihany koa atsika mbola miverina ihany hoe vavahady iray efa nilazaiko tery ambony tery tamin'ny vao nanokatra ao fotoana vao namaky ny tery ambony tery hoe itsika izao na dia manompo zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana, ny fampony efa samy manana ny anjara, indrindra moa ato amin'ity groupe ity dia tena hita zany tsisy asa hiteny izany hoe tsisy an'izany ato fa samy mahita tsika, fa samy manana ny lafiny daholo, ny anjara asa fampony daholo, ny tsiraray avy. Dia izao nefa hoe ianao efa manana ny anjara taninao fo misy ny vavahadinao, ohatra zao hoe ampanetretena hoe za zao leader ny groupe C, dia fa izay leader zay zao vavahady, izay zao hoe izay zao ny maha-leader anazy hoe eto zany ny anjara taniko dia tsy maintsy misy vavahady. Fa nefa ny tsika tsiraray avy koa dia tahaka izay, fa zao vavahady iray ihany ny idiratsika rehefa tonga ny fotoana. Ny rehetrarehetra mihitsy fa tsy zarena ianao rehetra fa izay rehetra manompo varavarana ray, vavahady iray ny idiratsika. Izy ny tompo hoe midira ny fifalian'ny tomponao fa ny tompo no ao, izy no ao, Jehova no ao. Fakikely ty amin'ny 5:30 ty amin'ny anaran'i Jesosy hoe 7 amin'ny iray ihany no manodidina, ary ny anaran'ny tanàna hatramin'izay andro izay dia Jehova no ao. Amen, amen, amen. Tena hoe Jehova tokoa ndre no eo am-bavahady teny ianao hoe midira ny fifalian'ny tomponao dia tonono ilay anarana izay efa omano anao hidiranao ny lanitra. Amen. Satria vavahady iray midiratsika. Amena finahitra ho an'i Jesosy irery ihany tapitra ny famakiana teny tapitra ihany koa ny anjara fitaritako teto voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany nanomezana an'izay fahafahana izay mbola maro ny teny mety apetraky ny fanamasina eny ambavatsika tsiraray avy ankoatran'izay efa miteny teo raha mbola hiteny ara dia mbola hisy plus izay ny révélation izay ho voalaza eo, fa ny anjarako ny tampitra makasitraka atsika tsiraray avy izay efa mitondra famakafakana ny famakian-teny makasitraka ihany koa izay rehetra miainy ihany koa dia voninahitra ho averiko an'i Jesosy irery ihany